Araka ivavaka antsika amin'ity fanatitra ity ihany koa. Jehovah'Andriamanitra raha eo. Lehibe ny fitiavanao ary lehibe ny famindraponao ka dia atolotra ianao ny dera sy ny atra sy ny voninahitra mandrakizay. Marina zany Tompo satria nitahinao tokoa ty fiangonana ity. Natratra izany 20 taona izany. Ary tao anatin'izay 20 taona zay Tompo dia mafy ny lalana ny zoran'izy ireo. Kanefa dia tsy vola nandefitra izy ireo. Tsy kivy naketraka. Ary rapotraka ary dia naharinao natratra zao 20 taona izao. Ka tonga eto zay araka anamarika izany. Ary dia tsy tonga eto fotsiny izay Tompo anamarika izany fa 20 taona ny fiangonana Ambohidratrimo Antohibe izany. Fa tonga eto koa zay mbola nitondra ny fanatitra sy ny fahafolo-karena araka ny baikonao manao hoe aoka tsisy iseho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Voaka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, araka ny fanambinana sy ny fitahiana zay nomeny Jehovah'Andriamanitra azy. Ko dia raiso zany mba ho andrakasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao. Ka ho tanterahanao mivoakanao tokoa ny teny fikasanao zay manao hoe ovako ny varavaran'ny lanitra ka androtsahako fitahina fiainam-biampo anareo. Asiko teny mafy ny valalaka tsy hanimba ny vokareo dia avanim-bony voalobokareo. Ary anareo dia ataon'ny firenena hoe tany mahafinaritra sy ho sambatra hoy ianao Jehova tompon'ny maro. Anao ary ny dera sy ny atra ny voninahitra mandrakizay. Dia aperaka ampitananao indray ary ty volana vaovao ny volana jiona ty satria volana jolay ty satria dia ty ny sabata voalohany arahana eto fanamariana zany 20 taona ny fiangonana Ambohidratrimo izany. Ka ho itahinao ny fiangonana tsiraray avy eto toerana. Ny mpitantana sy ny mpitarika izany fiangonana izany hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ko dia mitanena ary Jehova fa mihaino indray ny mpanomponao manalala mivaky teny zay novakina teo ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia mahafaly any miaraba antsika rehetra. Vahoakan'Andriamanitra tonga eto amin'ity fiangonana lehibe eto Ambohidratrimo Antohibe ity. Anamarika ity 20 taona ny fiangonana ity satria dia raha zaza teraka zany 20 taona zany dia efa lehibe. Ary mino aho fa niteraka tamin'izany nandroenana ity fiangonana ity zany zao mety efa misy manambady ny tovavy mety efa miteraka. Satria izay mihitsy hieritrereta amin'izany ary fa tsy diso ny fahitako azy. Ny oriny ity fiangonana ity niteraka le tovavy zao zany izy efa mananjanaka. Arariny tokoa raha fa mananjanaka maro ity fiangonana ity satria 20 taona niterahana koa ve dia tsy mba hanana zanaka ny fiangonana. Dia efa nisy zanam-piangonana maro niteraka zao paroasy arahantsika eto izao amena voninahitra Andriamanitra noho izany. Ka dia miaraba anareo fiangonana eto Ambohidratrimo Antohibe manomboka amin'ny komity rehetra itsika mpivavaka tsiraray avy natratra zao 20 taona zao ho mariky ny fiarabanay nareo sy ho fifalianay dia ifanofofantanana zay ho atsika natratra ny 20 taona ary dia hitehaka mafy zay isaorana an'Andriamanitra amezana voninahitra ny anarany. Dia tsy adino koa ny miaraba antsika vahiny rehetra zay nasaina amin'izao fotoana izao na ny teto manodidina na ireo fiangonana izay namaly ny fiantsoantsika ihany koa. Dia arabaina manokana koa tsika satria dia misy azy miravavy eto solitenan'ny fiangonana avy amin'ny Jesosy mamonjy tonga miaraka amintsika eto. Miaraba nareo miravavy raha masitraka reo mba mitsangana kely aloha nareo miravavy faly izay mandray nareo tonga soma tsara eto fa dia mahafinaritra ny fiarahana mankasitraka tompoko. Taka izany koa ny namantsika avy amin'ny fiangonana Vaon'olo koa dia misy mirahalahy koa izy tonga eto ary dia manasa nareo mirahalahy koa mba hitsangana mba ho aravain'ny fiangonana satria dia parahavavy amin'ny fiangonana Apokalipsy ihany koa ny fiangonana Vaon'olo koa ray aman-dreny zanaka misaotra indrindra ny amin'ny famarinany antso satria dia tsy navelanareo angina ireritety ny fiangonana Ambohidratrimo fa dia tonga ianareo namaly ny antso mba ifanome voninahitra. Misaotra koa satria dia efa makavoly tany ny rahalahy antsika mahafinaritra dia mahafinaritra izy mirahalahy. Misaotra indrindra mazao toerana fa dia mpamangy amin'ny pasteur antsika ao tanànao ihany koa dia mankasitraka tompoko. Arabaintsika koa misy vahintsika izay tonga avy any ampitan-dranomasina any
vadan'ny secrétaire général ny fiangonantsika apocalypsy avy any Frantsa zany ao Paris ao dia tonga eto ny anabavy Yasina dia arabaitsika manokana satria avy lavitra izy ka dia raha ohatra ka ao ianao raha anabavy ry afarafara ry izy aloha mitsangana kely ianao vao hita izy nekizy somary any arindrinany izy miarabanao tonga somatsara eto Madagasikara mary ny safidy manokana izy ny faharoapolo taona ny fiangonana eto Ambohidratrimo dia ny safidiny nakaty Ambohidratrimo izy mba hiaraka ifaly amintsika ko dia mentsika voninahitra Andriamanitra misaotra indrindra ny anabavy Yasina izany dia tsy adino koa ny miarabantsika avoakan'Andriamanitra rehetra mihaino zao radio zao hatra ty ampitan-dranomasina ity zay manaraka tsy tapaka ny fandaharana misy mpiara-mivavaka amintsika any Koety ihany koa miasa any dia miteny izy hoe rehefa mba miaraba anao pasteur mba aza dino zay aty Koety aty fa mafy ny ady aty satria dia miady rery aty ko dia arabaitsika koa ireny mpirehefa ny tanàna any tany lavitra rehetrarehetra any tsy voatanisa intsony zareo fa dia miaraba anareo zay amin'izao fotoana izao 20 taona ny fiangonana eto Ambohidratrimo izany dia irosontsika amin'ny hafatra satria zava-dehibe ny fotoanantsika androany anamarina zany fa 20 taona ny fiangonana izany 20 taona ny fiangonana Ambohidratrimo Antohibe raha ny sitsiny raha mana vitan'izao fiangonana zao zareo na dia mbola tsy vita hatramin'ny farany aza izay fiangonana mirefy firy metra moa izy ity lolo 64 480 metatra ny alavany ny ery afara ary zany mahazo 20 metatra angamba ny sakany io ny ety somary latsaka kely satria ohatra ny miditra makatolo izy ary isan'ny fiangonana lava indrindra ty eto Antananarivo raha oharina amin'ny haben'ny fiangonana zay misy eto misy 70 metatra ny sasany 20 metatra ny sakany fa ity ny isan'ny lava indrindra akoatran'ny Fohibe ao Ambohimarina zany izay misy refiny 730 metatra ilay fiangonana Fohibe maneran-tany izay lehibe indrindra ty Afrika le ao Ambohimarina dia ity ny faharoa zany mahazo ny atsasany io fiangonantsika io dia raha 20 taona tokoa na vitan'izao dito hoe fa lehibe tokoa ary miazakazaka ny asan'Andriamanitra ko dia mitondra ny anaran'ny fiangonana ny Fohibe nasionaly sy maneran-tany ny tenako manokana manolotra antsika fiangonana eto Ambohidratrimo Antohibe zany nahatratra izao 20 taona izao satria dia fankalazana ny faha 20 taona tokoa tsika maromaro no ankalazaina ny radio fanambarana zao dia amarana ny faha 20 taona eny amin'ny Coliseum amin'ny 11 août sady fitondrana mibavaka ihany koa io ny mpanompon'Andriamanitra izay nantsoiny hamonjy ty firenena ty fa afanitsoka ny sofilen'ny fanjakana hanomboka ny bavaka ho ataotsika ho an'izany kandidatsika izany amonjena ty firenena malagasy ity iadivana amin'ny faha dia asivotehaka mafy raha vonina iady amin'ny fantranana hamonjy ny voakan'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Ary io fotoana io zany dia natokantsika mibavaka ifampitonana mibavaka anatsahantsika ny fiangonana zandriny rehetra ho asaina satria zao vao mba misy kandida ny fiangonana zandriny hamonjy ty firenena malagasy ty. Halleluja, amen. Ary dia efa santionany moa zao fahatongavan'izy efatra mianakato zao hoe samy kristianina samy voakan'Andriamanitra niletika ny firenena andao vonjena ny firenena andeha ifanometanana daholo tsika fa dia ny politika ny baiboly ndray no ampiasaina amonjeny ty firenena ty saty zave tonga dia ny politika nyty baiboly ty fa tsy ny politika andralapanao politika ireo intsony 20 taona koa ny raha dia fanambarana andray ny fotoana zany dia raha tsy afaka ianao tsy maninona fa ho tatarain'ny olona ianao hoe zao ny zavatra nitranga atao
arasana ty moa tsy de mazaka ririnina ianao a satria ny andro zao fa mangatsika de mba miainao ohatranao ianao hoe zany fandehany any raha sanatriko anao matahotra le tsaon'ny olona reny ona tamin'ny 2016 iny hoe isy bomba hipoaka hony amin'ny collégium de maro na tsika ary tsy nandeha na misy 10 ray trano de tsy nandeha ny 10 ray trano fa ny roa ihany nalefa raha sanatrika misy bomba mipoaka de mba misy andevona le telo tavela ka zay matahotra bomba dia aza mamonjy makany fa zay matahotra an'Andriamanitra 11 ony rendez-vous ao amin'ny collégium mandray halleluja amen de mba samy mba manasa zay mba azotsika saina namatsika mpiara-mivavaka mpiray tanàna ohatra nataony Ambohidratrimo zao de tonga ny mpiara-mivavaka tanàna ary za koa mino fa raha vao misy zavatra ataony aminareo any asao kory zalato raha tsy andeha de tenenao ty aminary raha tsy tonga ataoko roa ny sofon'ireo raha fa tsy mandeha reo tonga de roa ny sofon'ireo raha tsy mandeha ny olona asainao tonga ko ianao ve asaina tsy mandeha aza mihafahafa koa nareo fa misy zavatra atao asao fa ho avy mihitsy zay sy madama miaraka amin'ny ankizy sy ny firongony rehetrarehetra entiko daholo ndao lasitsika efa misy manasa ka tsy marina ary ve zany ya zay le mariky ny firaisam-po sy fankatiavana tsy misy fanavakavana ntsony fa nitanjona zao de amonjena nyty firenena ty mba hisy vahoaka malagasy maro be hiakatra ho any an-danitra tsika nomena dite tsy andraikitra amin'izany amen amen andao ary rosotra am'izay tsika miresaka fanazavana fa iny fampidirana fotsiny iny a dia mba hiarahantsika mifaly hiditra mitoroteny am'izay zany tsika hiditra amin'ny fanazavana fa misy tiako fitinina kely le resakitsika tamin'ny heriny tamin'ny sabata heriny to moa ny resantsika ny tantaran'ny balama sy balaka balama zay nitambatambazy ny mpanjaka balaka vola mba hanozona ny zanak'Israely dia nandeha ihany izy ny farany fa rehefa nandeha izy de ozy izy Jehovah zay asaiko lazainao ihany no resahanao de nambarany avokoa ny zavatra rehetrarehetra fa ny nanaitra tamin'izy iny de lay teny tao amin'ny Joda le vaky tenitsika tao amin'ny Joda raisy kely vetivety moa Joda boky farany alohan'ny apokalypsy eo amin'ny baiboly Joda izy tsy isy toko roa zany fa toko ray ihany ny azy de Joda andininy Joda toko voalohany zany raha ny tena marina de le andininy fahadimy Joda toko voalohany andininy fahadimy zao ny voasoratra ato ary tapatsiaro anareo na de efa fantarareo raha teo aza ny zavatra rehetra fa rehefa novonjen'ny tompo ho afaka tany Egypta ny olona dia naringany ihany taorin'izany izay tsy nino hoe te hampatsiaro anareo hoy ny soratra masina zany ny apôstôly Joda na de efa fantarareo atao ny zavatra rehetra fa rehefa novonjen'ny tompo ho afaka avy tany Egypta ny olona ozy izy de naringany ihany teny an-dalana noho ny tsy finoana zany hoe na de efa nivonjen'Andriamanitra zany tsika efa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika eny an-dalana zany de mbola be tabe ny olona tsy nino de maro ny naringany teny an-dalana na de efa afaka tany Egypta tany ny zanak'Israely zany de tsika koa fa tany Egypta tany amin'ny fiainana tany amin'izao tontolo zao nanao ny fanao n'izao tontolo zao rehetrarehetra de nafahana tany efa manompo an'Andriamanitra fa zao mbola tsy ampy ny finoana mbola tsy mino itsika de maro ny naringana teny an-dalana noho ny tsy finoana de ohatran'ny manahirana be anahy io teny io ary ohatrany tsy de tiako loatra izy io fa na tsy tiako aza le izy de izay no voasoratra fa makalesona amin'izay aho hoe mba manao kory tokoa moa za ty zay efa novonjena avy tany Egypta tany eo ny trangan-javatra misy eo nolony fiainana tena manana finoana ve sa de hoe tena fa malemy le finoana kely le finoana raha sanatrika kely le finoantsika raha sanatrika tsy mbola manam-pinoana tsika de andeha mba hanao ohatran'ity reny mpianakaviana anankiray zay nanana demoniaka tamin'ny zanany ity de nangatany mba hositraniny sy hovonjena ozy izy mahatseny Jesosy hoe vonjeo amin'ny tsy finoko de omenantsika aloha alohan'ny idiran'ny afatra rehefa avy eo mba analana sy amafana izay tsy finoana zay marika toko fahasivy ane hovakitsika marika toko fahasivy hovakitsika izy io manomboka amin'ny andininy valo ambin'ny folo manomboka amin'ny valo ambin'ny folo zany marika toko fahasivy hovakitsika amin'ny andininy valo ambin'ny folo
Nasitranan'i Jesosy ilay zazalahy napaoriny demonia dia zao no tantara ato. 19. Ary na iza no azoany azy dia ampahinjirinjiriny izy ary mandoa vory dia mikitro nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra aho mba hamoaka izany fa tsy hainy. Tena fabaraka mihitsy ny mpianatra tamin'io namoaka nanomboka tamin'ny 4 maraina hatramin'ny 12 alina fa reraka fotsorora fotsiny tao fa tsy tavavoaka ny mpianatra le devoly. 19. Jesosy namala azy hoe ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana ny toerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, eto aty amiko izy. Dia nentina teo aminy izy fa noho nahitan' Jesosy izy dia nampifanitsitony ny tenany ary niaraka tamin'izay ny fanahy. Dia lafo tamin'ny tany sady nitsikatsikasina sy nandoa vory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe ohatrinona hatramin'ny ovinany dikan'izany, fa tsy hoe ohatrinona ny vidiny io. Hatramin'ny ovina izay natongavan'izao taminy, ary hoy izy taminy hatry ny fony izy mbola zaza ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy aminoany azy. Izany hoe androbe io zany raha ny tena marina. Fa raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Hoy Jesosy taminy hainao hoe hainao ny zavatra rehetra dia hainy mino. Amen. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao hoe mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko. Mino aho fa vonjeo aho afaka amin'ny. Tamin'ny heriny tsika dia hoe na dia efa afaka tany Egypta ary tsika mbola maro no tsy mino. Fa inona ary ty zavatra lazain'Andriamanitra fa tsy inonao ty dia mba manaova tahaka n'ity lehilahy ty hoe tena marina fa za mihitsy nisany tsy mino fa za mba haringa an'Andriamanitra fa vonjeo amin'ny tsy finoko. Fa ny zavatra rehetra dia hainy mino, vonjeo amin'ny tsy finoko. Ndao ro raisitsika amin'izay ny tantara. Ary amin'ny tantara faharoa araky ny perikopa zay nivakitsika teo. Perikopa fanisoratana tany amin'ny volana novambra desambra tany tia dia aty amin'ny volana juillet tsika mahazo azy. Dia jerevo ny zavatra misy eto amin'ny firenetsika ary dia jerevo ty perikopa nisoratana tany amin'ny volana novambra sy oktobra tamin'ny taona lasa ity. Tantara faharoa 120 dia ampitao ny zavatra misy amin'izao raha tsy zavatra iainantsika amin'izao koa io. Tantara faharoa 120 vakitsika ny andininy voalohany dia manaraka. Nafatesany Josafata sy nanjakany Jehorama zanany. Ary Josafata lasa nodimandry any amin'ny razany dia narevina tao amin'ny razany teo tanànan'i Davida izy. Ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. Maty Josafata zany dia ny zanany Jehorama no nandimby azy. Dia inona ny zavatra nataonyty zanany ty? 15. Roa amby 30 taona Jehorama fony izy vao nanjaka ary 9 taona no nanjakany tany Jerosalema. Tsy nalany mandaroa izy zany raha ny tena marina fa mandaray 5 taona dia 3 taona tao aorianany iny dia voaongana izy zany fa tsy nahazo mandaroa 10 taona. Satria nahoana? Ary nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely izy, Ahaba ny mpanjakan'i Israely dia tahaka ny nataony taranaky Ahaba fa zanakavavin'ny Ahaba no vadiny. Josafata zany mpanjaka mananjanaka ny Jehorama, Ahaba mpanjaka mananjanaka ny vavy dia lasa vadin'ny zanaky Josafata zany mpanjaka Josafata zany ny zanaky ny mpanjaka Ahaba vavy. Eny nanao zay ratsy eo mason'i Jehova izy. Nanao zay ratsy eo mason'i Jehova ity zaza nanjaka ity. Iny ireo ratsy nataon'ireo, ratsy nataony voalohany eo 14 io. Tantara faharoa 120 Ary raha vao nanjaka tamin'ny fanjakany ray ny Jehorama dia nitombo hery izy ka namono ny rahalany rehetra.
mba ny mpanapaka sasany tamin'ny Israely koa tamin'ny sabatra. Rehefa nitombo hery zany dia nivonoiny daholo ny rahalany rehetrarehetra satria i Jeorama zany dia manana rahalahy maromaro izy, zany hoe samy ray fa samy hafa reny. Taloha moa zany ny mpanjakan'ny Israely nanambady maro dia manana zanaka maro fa ny ray anankiray ihany, fa tsy misy ray betabe zany, satria raha vao ray betabe izy dia tsy ray tsony fa roa na telo na efatra, fa ray ihany no rainy zareo. Ka ireo zanaky ny Josafata reo zany dia nomeny harena vola be, vola fotsy, vola mena, zavatsoa, nandova zany reto zanaky reto, nandova harena be sy ny biby fiompy isan-karazany, sy ny vola be, vola fotsy, vola fotsy, vola mena, vola daholo zany, fa tsy misy vola mainty zany, vola maloto no misy koa ny vola madio, samy misy daholo zany. Fa ny vonono ny ray tapo taminy nentiny nandeha nanompo tsampo ny zanaky Israely, jangajanga tamin'ny fanompo-tsampo zany, fa tsy nandeha arak'izay nandanan'ilay rainy izy zany. Ka andao ro jerevantsika ny tantara, inona moa zany le zavatra nandehanan'ity rainy ity ka rainy ty Jeorama mpanjaka amin'izao fotoana zao ty zay maty ka namela harena be, ary inona nampatonga n'le mpanjaka ty anan-karena be ka nafantarana iny nandova be koa. Zavatra misy amin'ny fiarahamonina zany hoe na ny ato amin'ny mpitoro tena dia miteny amin'izao hoe misy zavatra ratsiratsy kokoa izy, tsisy ratsy takany hoe ny ray mpianakaviana no mamory harena nefa ny tsy izy no mitondra azy any am-pasana, fa ny tsy namory azy no nihinana azy amin'ny adalàna. Zany hoe ny zanany zany no niadana amin'ny harenan'ilay ray mpianakaviana, ny zanany zay tsy nifofotra, tsy nanao ininina nefa dia lanin'ilay zanany amin'ny adalàna. Zavatra ratsy amin'ny fiarahamonina zany ozy izy ny mpitoro teny. Ka ity mpanjaka ity dia namela vola be zany, raha amin'izao fotoana zao dia any amin'ny banky any zany dia misy vola amina miliara lovan'le zanany, misy harena be, trano, fiarakodia sy ny sisa, tanàna lovan'ilay zanaka, fa le zanaka nanao ratsy tateorina. Fa nojerevantsika zany hoe inona no nahatonga n'le mpanjaka nanan-karena be ohatran'io le Josafata izany. Ndao jerevantsika kely ny tantarany ary alohan'ny hatongavantsika eo, ary jerevantsika ny hafarany zanany izay tsy mba nanaraka ny diandrainy. Inona le dian'le rainy? Tantara faharoa toko fahafito ambin'ny folo tsika manomboka azy. Tantara faharoa toko fahafito ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahafito ambin'ny folo. Misy lohateny hoe ny niandohany nanjakany Josafata sy ny fahazotony hampandroso ny fivavahana tamin'i Jehova ary ny nanambinany azy. Josafata ty moa ny rainy zany dia Asa no anaran'ny rainy, ary taranaky Davida mpanjaka izy reto, taranaka ireto izany ny Asa na i Josafata zanany izany. Dia ny lohateny eto hoe ny andohana nanjakany Josafata mpanjaka izy zany, azo raisina amin'izao fotoana zao hoe président izy, raha amin'izao hoe président république, sy ny fahazotona hampandroso ny fivavahana tamin'i Jehova. Zany hoe na dia mpanjaka ary zany président république zany ity Josafata ity, dia ny zavatra ny masoandro zany dia hampandroso ny fivavahana amin'Andriamanitra. Zany ny asan'ilay mpanjaka, hampandroso ny fivavahana amin'Andriamanitra. Dia zany koa mba mpanjaka sy président takin'ity firenena malagasy ity, président hampandroso ny fivavahana amin'iza? Amin'i Jehova. Dia sy ny fanambinany dia mazava ho azy zany fa ny président mitady ny fomba hampandroso ny fivavahana eo amin'ny firenena anankiray dia mahazo fanambinana be zany président zany. Ka raha mahazo fanambinana ny président dia ny vahoaka ao anatiny koa maninona? Miadana ny vahoaka ao anatiny dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Zany ny tadiavina zany. Zany ny tadiavina mampandroso ny fivavahana zany, dikan'izany malalaka zany ny fivavahana. Fa tsy ohatra ny lazain'ny olona hono hoe ray pasteur ny président hono dia foanany daholo ny kisoa, dia raha président hono dia avadiny apokalypsy daholo ny olona. Ka raha tsy Paulin sy Pauline ny olona anaiky an'izany, na i Kotsafy sa Alexis izy no anaiky an'izany, tsisy olona anaiky an'izany. Ary tsy izay ny zavatra natao fa hampandroso ny vahoaka hanompo an'izy, hanompo an'Andriamanitra zany.
dia inona zavatra nataon'ity mpanjaka ty raha raisitsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary Josafata zanak'asa no nanjaka nandimby azy ary nitombo hery hiaro tena tamin'ny Israely izy. Ary naponina miaramila tany amin'ny tanàna mimanda rehetra eran'ny Joda izy, sady nametraka miaramila tany amin'ny tany Joda sy tany amin'izay tanàna Efraima efa azo ny asa rainy. Tiako azavaina kely zany hoe maninona misy Israely eto. Nametraka miaramila tamin'ny tanàna mimanda rehetra eran'ny Joda sy nametraka miaramila tany amin'ny tany Joda sy tany amin'izay tanànany Efraima efa azo ny asa rainy izy. Hiaro ny tenany tamin'ny Israely, nizara roa ny firenena Israely, ny firenena 10 ny Israely, fa ny firenena roa lasa firenena Joda, ka ny firenena anankiroa Benjamina sy i Joda io lasa firenena anankiray io. Dia ny firenena 10 zany ireo zanaky Jakoba 10 mirahalahy, dia ny zara roa zany ny zanaky Israely, nisy taty amin'ny partiny Joda dia nisy taty amin'ny partiny Israely, fa ny Jehovah ny tompo Andriamanitra ray ihany. Fa samy nandeha amin'ny lalany zany reo ny toko anankiroa, dia indraindray miady ireo mpiray tampo reo firenena reo zany miady. Fa ity resaka ho resantsika ty zany aty amin'ny tantaran'ny Joda no hitondrantsika ny resaka izany. Dia ao anao zay andininy fahatelo. Ary Jehovah nomba ny Josafata satria nandeha tamin'ny nalehan'i Davida rainy izy. Dia ilay tamin'ny voalohany fa tsy mba nitady ireo bala, zany hoe tsy nanompo any bala zany. Fa Jehovah Andriamanitra ny rainy kosa no tadiaviny ary araka ny didiny no nalehany, fa tsy mba araka ny fanaon'ny Israely. Koa dia nampitoeriny Jehovah teo an-tanany ny fanjakana, ary ny Joda rehetra nitondra fanomezana ho an'ny Josafata, ka dia nanana harena sy voninahitra be izy, ary ny fony ny anatoky tamin'ny lalan'i Jehovah, dia narovany tsy eo amin'ny Joda ny fitoerana avo sy ny Asera. Zay zany ny Josafata mpanjaka ty, nandeha tamin'ny lalan'i Davida rainy izy, nanaraka ny lalan'i Jehovah ary natoky azy ny fony. Dia ny olona rehetra tao tanàna zany dia nanome voninahitra sy harena an'ity mpanjaka Josafata ity. Zay anankiray ny zava-dehibe ny tantaran'ny Josafata zany dia izy izay nanompo an'Andriamanitra ny Davida rainy. Mbola toy izy anio amin'ny andininy 10, tantara faharotoko 7 andininy 10. Ary nitahotra ny Jehovah nahazo ny fanjakana rehetra tamin'ny tany manodidina ny Jodika, dia tsy nisy niady tamin'ny Josafata ireo. Nitahotra ny Jehovah nahazo ny fanjakana rehetra tamin'ny tany manodidina ny Joda, ka dia tsisy niady tamin'ny Josafata ireo. Fa naninona moa zany no natahotra ny Jehovah ny mponina rehetrarehetra tao amin'ny firenena Joda ity? Dia zao ny voalaza amin'ny andininy 7 elohany io. Ary nampianatra tany Joda izy ireo, ka nety ny boky ny lalàn'i Jehovah, dia nitety ny tanànany Joda rehetra izy, ka nampianatra teny amin'ny olona. Nampatonga ny olona rehetra natahotra an'Andriamanitra izany, dia nandeha izy ireo nitety ny tanàna izy nitory ny boky ny lalàna, satria tamin'izany mbola tsisy Jesosy hotoriana, fa ny lalàn'i Jehovah no ampitoriana amin'ny vahoaka. Dia nandeha nitety ny tanàna rehetrarehetra izy nitory izany filazantsara izany, dia lasa natahotra an'Andriamanitra daholo ny ray tanàna. Tsangano ny tanàna izay vonona hitory ny filazantsara koa mba hatonga ny voaka malagasy atahotra an'Andriamanitra. Tehaka mafitsika isaurantsika Andriamanitra. Saotra fa vonona daholo tsika na dia atao hoe fiangonana samy hafa azy. Sahala amin'ny hoe Joda zanak'Israely fa samy manompo an'Andriamanitra. Tory ny tenin'Andriamanitra. Dia niezaka ataontsika zany mba hatonga ny malagasy mba hatahotra an'izy. Zany ke mahatonga ny olona miteny hoe manam-pahalalana ny olona fa tsy manam-pahendreny. Mampatonga ny firenena miletika takan'izao, manam-pahaizana daholo ny olona fa tsisy fahendrena, zany hoe tsisy fahatahorana an'izy. An'Andriamanitra. Na ny bolantsika gasy anie na mbola tsisy fivavahana tonga zany ary tety dia hoe aza ny loha sa mangina ny jerevana fa ninona ozy izy? Andriamanitra tapony loha. Anjarantsika zany ny mitory ny filazantsara mba ho fantatry ny olona rehetra, mba hatonga ny olona atahotra an'izy an'Andriamanitra. Zany ny asan'ity Josafata mpanjaka ty. Toko fa 12 mandingadingana tsika efa fotoana mandeha. Andininy voalohany, nikambanan'ny Josafata sy Ahaba hiady tamin'ny Siriana. Andininy voalohany, ary Josafata nanana harena sy voninahitra be, ary ny zanany lahy dia nampanambadiny ny zanaka vavy ny Ahaba. I Ahaba zany mpanjakan'ny Israely. Ka noho ny ela dia nidina kany amin'ny Ahaba tany Samaria izy. Fanatona zany le mpanjaka anankiroa satria mifanambadiny zanak'izy ireo. Ary Ahaba namono ondro amanosy omby betsaka ho azy sy ho an'ny olona nanaraka azy,
dia nataona azy hiakatra ho an'ny Ramota Gileady. Ary aba mpanjakan'i Israely tamin'ny Josafata mpanjakan'ny Joda, mba hiaraka amiko ho any amin'ny Ramota Gileady avay ianao. Izany hoe ny fandeha io tantara io zany a, io Ramota Gileady io zany a tanin'ny zanak'Israely fa lasan'ny olona hafa. Dia rehefa niarana sakafo tao zareo dia hoe itsika mipetrapetraka fotsiny fa ny tanintsika alain'ny olona, sahalan'ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Angalarin'ny mpanambola na vahiny na teratany gasy ny tany samy gasy. Lasan'ny mpanambola dia tsy misy ninona atao dia eo miady tsy maharesy. Fa ty dia hoe tsika manana fahefana, manana maramila, tanintsika lasandrao. Ahoana? Andao tsika hitambatra, anao alie. Fa samy zanak'Israely ihany na mizara roa ary andao alaina io tanintsika io. Dia rehefa nanaiky i Josafata dia zao ny teneniny, dia hoy izy taminy eny fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny olona dia ny oloko dia olonao, ko hiaraka aminao any atafika izahay. Andininy fahefatra. Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'i Israely, masina ianao antanio aloha ny tenin'ny Jehova. Eno tsara zay a, masina ianao antanio aloha ny tenin'ny Jehova.